dia miarabantsika rehetra tratra krismasy le avana manana teka ho an' jesosy tany rehetra dia misaotra jesosy misaotra jesosy ampahafantarina antsika rehetra aloha satria ny maro mahatonga ny sasany miala tsy ankalaza ny krismasy tsotra izany. Ny 25 décembre dia fetiny zareo mpanompo sampy le roi soleil zany no anarany. Ny masoandro manko rehefa amin'ny volana décembre io dia mazava be. Misy ny atao hoe équinoxe d'été ary misy ny équinoxe d'hiver. Ka ny équinoxe d'hiver mandritra ny enim-bolana maizina foana dia tsika hoe tonga ny maraina dia misy masoandro, atoandro, hariva, alina. Fa ny azy tsisy maraina, atoandro, hariva mihitsy mandritra ny enim-bolana janvier à décembre io dia potra kely fotsiny masoandro dia eo ray volana dia afaka ilay volana indray vao miakatra kely ny masoandro dia mandritra ny enim-bolana mazava foana tsy misy maizina mihitsy randre mandeha azy. Ka rehefa ao anatin'ilay maizina iny miandry maizina vo zany ny olona miasa mianatra mandritra ny enim-bolana fa rehefa manomboka hiposaka amin'izay masoandro dia io no nataony hoe le roi soleil mpanjakany aza
ny masoandro. Dia rehefa mpanjaka ny masoandra dia mitotorebika amin'izay fa tonga ilay mazava. Dia itsika kristianina nakatahaka, tsy nisy nahalala izay tena nahaterahan' Jesosy, tsisy. Akaikikaiky ny volana Marsa any ho any angamba ny mpandinika. Dia hoe andao koa tsika mba hankalaza an' Jesosy, atao hoe teraka 25 Desambra izy, dia miaraka mioraka daholo amin'ndrareo mivavaka amin'ny masoandro, mpanomposampy zany. Dia mba avokoa ny kristianina mioraka dododolo hoe fa iza ny Andriamanitra reo, ny anareo ny masoandro mazava no Andriamanitra reo, ny anay koa Jesosy Kristy izay mazava, zany no Andriamanitray. Dia samy mitotorebika amin'izay tiany atao rehetra. Kanjo resin'ny kristianina ny 25 Desambra ho nahaterahan' Jesosy, fa tsisy nahalala mihitsy izay nahaterahany teto ambonin'ny tany. Fa akaikikaiky ny volana Marsa no niantso ny Auguste Kaisara hoe tongava daholo isoratra anarana ianareo. Zay aoka hazavo za fa kitakitain'ny olona ianareo dia folapilatra fasofanafanabe. Kitakitain'ny olona tsika hoe tsisy kristiana, tsisy Jesosy niteraka 25 Desambra zany, marina ny anazy, marina. Fa tena fetin-jareo mpanomposampy io fa totorebika daholo mpanomposampy sy ny kristianina, resin'ny kristianina amin'izay zao tontolo zao fa nanjary 25 Desambra nahatongavan'i Jesosy. Dia sotra ny tompontsika amin'izany. Zany 25 Desambra zany ry havana, amin'ny fiangonana sasany nijery tamin'ny internet alina fa tena zanika mandihy totorebika deran'Andriamanitra, sady mitsamibikiny no miavana na ambany ambony dia miteka. Dia tsy misy ohatran'izany ny fifalian'ny kristianina any amin'izany fiangonana misy azy zany. Zay baizahoeza amin'izay ny anay, itsika ohatra mipetraka fotsiny dia tsingelaela vetivety fotsiny ohatran'izay, fa amin'ny fo rehetrarehetra inona na tonga an'izany ho ny voalazan'ny soratra masina hoe ary nisy mpiandrondrozy tamin'izany fotoan'izany, alina ny andro, misasakalina ankalaza ny krismasy misasakalina hoe le mino amin'ny 12 alina mihitsy no miderany olona fa tamin'ny Jesosy no teraka ny alina be ny andro, maizina be ny andro reniny. Mahagaga dia zao nahoana ny mpiandrondry no miandrondry amin'ny andro alina, satria mangatsika ny andro dia any mba mitany nafa, tsisy afa-tsy izay, mangatsika koa ny ondry. Dia zay no atao amin'izany alina be zany, alina be zany. Tonga dia nisy mazava hoe tapitra nangovotra ny anjera daholo ny mpiandrony rehetrarehetra, fa misy inona, fa misy inona, fa misy inona. Aza matahotra ny anjely fa milaza teny soa mahafaly aminareo fa zaza niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Kristy mpamonjy, Jesosy no anarany, mandra am-pinanam-bilona izy, fifaliana. Hitanao ny mahafifaliana azy, nandritra ny 700 taona nakaton'Andriamanitra ny lanitra, tsy tia ny olombelona tety an-tany izy, alany fa mpanota, tsisy izay tsy manota na iray azy, ary ny ao anatin'ny sainy dia napotika mihitsy an'izao tontolo izao. Fa hoy ny tantara, nisy fivoriana tany an-danitra tany, dia nangataka Andriamanitra ray hoe iza ozy nareo ao any ambonin'ny tany, amonjy ny olona rehetra.
tsisy ny teny samy neritreritra Jesosy nanangatanana hoe zano any aoko tsy ony anjely olona tsy vanina mpamon'olona mpanota tsy azo tenenina maditra aza makany anao ony anjely fa matiny reo anao niondrika Jesosy zaho ano any tomany ny anjely tamin'izany gogogogo misy ny any an-danitra any dia hidiny ety an-tany ony Andriamanitra efa olona masika daholo teto ambonin'ny tany ho any aho izay vonon'olona ny ianao tsy maninona ho avy aloha vonony any aloha mpiteny any amanjary very ny olombelona lasa ny devoly daholo rehetrarehetra mandehana ary ho ny anjely sady mitampo maso ny anjely rehetrarehetra Jesosy nidiny izy nidiny iny nitenen'ny anjely hoe terao ry anjely ankalazao ny anareo any an-danitra any ankalazao ny olomasina any an-danitra any ankalazao fa teraka Jesosy totsika zany ndiro zany hoe terao ry anjely terao ry anjely meobe ama ferebo fa eo misy noho zany nanikitana tonga dia fantany hoe ato nandohalika izy nany avy ary mino hoe ifaly ioby ankalaza fa teraka Jesosy ny andininy voalohan'izay sy ny andininy faharoa mira fa fito ambinipolo voninahitra ny hoanao Andriamanitra le masina indrindra le mahery indrindra le tomponery sy ny fahefana rehetra any amin'ny tanitra sy ety an-tany nalahelo anay olombelona nanolotra amin'ny zanany lahatokana hiaraka aminay ety an-tany Andriamanitra tonga ny nofo azo iresana azo ilazana ny manolana ny isan-karazany le mpanasitrana ny aretina rehetra mba haresy lahatra amin'izao tontolo izao fa izy rery no Andriamanitra tena tia ny olombelona ary vonina mindra foa ho an'ny olombelona rehetra teranao ny anjely rehetra any an-danitra Jesosy nankalazanao ny olomasina rehetra rondraona mitalakotrokotroka tahaka ny varatra any an-danitra any tsy takatra ny sainay olombelona zany nefa dia zany ny fomba nareo any an-danitra any Jesosy sambatra tokoa izay efa lasany aminao any mahita an'izany fa izay Jesosy dia tandindona ihany mba falifaly eo am-po ao mba mahita zany mandrehan'izany
dia mba manomboka izay Jesosy manondrika ny lohanay zay tahaka nataon'ny Margreta dia nandohalika eo an-tongotra masina satria lehibe loatra ny fitiavanao anay olombelona na dia ratsy ary zahay. Anome voninahitra anao zay Jesosy. Zinona moa izay olombelona tsisy dikany, mpanota fa tsy hoe saika nanota. Zany nivanginao ty an-tanika dia misaotra raha tsy nisy anao zay Jesosy very. Ka na dia tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra zay Jesosy, raha isy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Thank you. Petraka isika rehetra. Zava-dehibe fahatongavan'i Jesosy manaiky zao ny teniny, raha tiany ianareo izy toetra ao aminareny eo hitoetra hiara-monina aminareo any hoe ahoana moa ny ahafantarantsika fa miara-monina amintsika izy. Ny Jaona toko voalohany manamarina an'izany. Jaona toko voalohany hoy izy hoe Jaona toko voalohany tamin'ny voalohany ozy zany miteny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra miteny misy mazava dia nisy, misy abakabaka dia nisy, misy ny tany dia nisy, misy olombelona dia nisy. Samihafa ny teny eo tamin'ny voalohany izy miteny misy olombelona. Amin'ny boky manaraka izy milaza hoe tena molavola tany fotaka Andriamanitra tena sy ny fofinaina velona nanjary olona. Amin'ny anankiray indray izy miteny hoe nasain'ny natory Adama dia naka ny taola-tehizana izy dia nataony hoe vehivavy. Adama no anarany. Dikan'izany Adama zany tany, tany, tany. Ary Eva dia tany au féminin, izy tsy nanao hoe Adama fa nataony hoe isy féminin zany, isy zany, zany hoe Adama ihany fa Adama féminin, Adama vehivavy fa mipopakiteny azy samy hafa. Taolako ihany ty sy nofoko ihany ty fa taloha dia nasain'Andriamanitra mitady vady tamin'ny biby rehetra misy Adama. Nandramany Adama daholo ny vadiana, na ny ondry, na ny alika, na ny kisoa, na ny soavaly, na ny omby. Tsy nisy nahafa-po azy na iray azy. Zay alahelo ny Adama zay natokan'Andriamanitra hiteny hoe andoantsika norona olombelona tahaka antsika, vehivavy ho vadiny io rangahy io fa merikerika be io rehefa tsy manambady. Zay ny avilona hoe tadiavo indray izay ambonambo potaka, ambonambo mipotaka. Zay no nahatonga ny vehivavy kely kokoa noho ny lehilahy satria ambony. Ary amin'ny finoana sasany indrindra fa ny silamo, zany vehivavy zany tsy mahazo miditra any an-danitra, fady. Tsy no manan'Andriamanitra hiditrany vehivavy
fanampy an'ilay lahy fotsiny ety ambonin'ny tany. Maty dia mitovy amin'ny biby, fanahany tsy mba miakatra any an-danitra. Ka amin'izareo na lehilahy no maty raha miala any Beoririka mandeha cortège rehetrarehetra iny tonga hatrany Pasapito mbola tsy miala teo Beoririka lehilahy mihiry toeran'Andriamanitra fa tonga ny an-danitra lehilahy anankiray. Fa ny vehivavy kosa raha maty tonga dia hitiny vady aman-janany any trano dia mivoaka amin'ny varavarana hafa izy menakavy dia hiteny. Rehefa maimbo be eo ilay vehivavy tonga daholo ny lalomanga dia izay no milaza amin'ny olona rehetra hoe misy vehivavy maty ato. Tsy ny rarahin'ny lehilahy, tsy ny rarahin'ny zanany, fa ampipotaka ka tsy misy ilana azy. Tena ny varavarana vehivavy efa maimbo be eo am-pandriana. Vehivavy ihany ny bata azy, fonosy ny lamba kely dia atao anaty brouette dia lasa tanany vehivavy ihany no mangady lavaka dia totofanao io. Zay no mahatonga ny alika rehetrarehetrarehetra mitaritarika ny sandro ny maty na ny tanany havia lasa ny alika anankiray, tanany havanana lasa ny alika anankiray, ny tongony havia sy ny havanana dia savoritany alika. Tsy misy dikany zany vehivavy zany. Fa rehefa tonga Jesosy ry havana tonga tany Jerosalema, vehivavy indrindra no nampidiriny voalohany indrindra hoe midiry amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Teka ho an'ny tompontsika an'izany. Anao ny heritsika fa 7-70 hoe sambasamba zanahary tamin'ny nampidinanao ny zanako malalanao. Endreny fifalianay Jesosy mandre zava-baovao tsy fandre amin'ny masonay hoe isy Andriamanitra anjary tonga nofo zazakely badabada miresaka aminay aty an-tany dia monina miaraka aminay aty an-tany. Sarotra inondro zany fa rehefa maty tokoa ianao niakatra any an-danitra ho fantatry ny olona hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa iny. Mba hipetrahany fifaliana era Jesosy tongavy ianao. Raha kofa ny fanambo-masina izay rehetra atakatra zany fitiavana
ianarana Jesosy zany. Amen. Mandeha tsara ve sasa tsy mandeha? Maheno tsara anareo, atsakany Taninanandrano maheno tsara anareo ary farany ireny saotra to. Tsy maintsy mijery tsika zany tantara fahiny ela be zany, zay tsy fantatra mihitsy na dia neviny ary fa dia fantatsika izy rehefa 12 taona natao tapahy didipotra tany vao fantatra fa hoe ay feno 12 taona ty zaza ity. May be zany. Miresaka amin'ny mpitondra fivavahana fara tampony, mametraka fanontaniana zany zaza zany, danaka amin'ny mpampianatra rehetrarehetra hoe fa taizy le tiany mianatra e, iza ny nampianatra azy? Fa raha metraka fanontaniana Jesosy tsy nisy nahavaly na dia iray azy. Taizy anao indray ny Maria, mitady anao ny dadanao, mitady anao ny reninao. Azafady tompoko, zany eo izy ka tsy maintsy mitoetra ato an-tranony raiko e. Gaga fotsiny teny tsy sefa fefy zazany inona. Ao ny tranony rainao, ao am-piangonanao, zazany ahoana izy reniny. Andahody izy ny sotonina ody iny piritsaka ny am-piangonana indray. Zany ny tiavan'i Jesosy ny fiangonana tompoko, any ro ahitana azy. Fa raha miteny ny anjely ankehitriny ao amin'ny Luka 1, Luka 1, andininy fa 30. Luka 1 andininy fa 30. Ary ola anjely taminy aza matahotra ry Maria, fa nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao. Indro toejaza ianao ka hiteraka zazalahy, any anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovahandriamanitra anome azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy, ary aminjaka amin'ny taranaka tsy akomba mandraka izay izy, ary ny fanjakany tsy anapahataperana. Hamonjy n'olombelona rehetra. Mba fantatra moa zany olona hamonjy zany, tahaka ny hoe latsaka anaty rano anao, miatsy vonjeo tsy misy, efa horendrika mihitsy ianao misy nandray ny tananao. Akory ny hafaliany n'olon'iny fa nanana mpamonjy izy. Tahaka an'ireny lasa ny antsena, avy ny antsena reniny na hidada, ny ankizy no mandindy hoe iny adado mitondra mofo, iny aneny mitondra mofo. Mbola tsy nahita akory le mofo le zaza, efa ny tokotany mitondra mofo ny mamanay e, raiko veta be zao. Lazany amin'ny namana ny zany, danaka ny namany, aiza nisy mofo raiko veta, tena any amin'ny mamanay zany, tsy nanadino anay mihitsy, mbola tsy ninana akory izy, efa mitsinjaka any tokotany any. Tahaka zany koa mba ataovinao e. Raha mbola tsy nahazo an'izany Jesosy zany ianao dia tana aloha mitsinjaka, fa tonga le mpamonjy. Mpamonjy amin'inona moa zany raha olona? Tantara foana ilazako azy aminareo. Misy ny sasany aminareo manko zao vao miangona krismasy, zany Jesosy zany, zaza kely sasany miditra ho mpioma no mpiandry, fa mahita an' Jesosy zany. Miteny tamin'ilay zaza manao hoe
Atsangan'ny tanany ndraiky izy izay manasa an' Jesosy androany hiaraka amin'ny sakafonany amin'ny 7 arivo ozy ny ankizy vaoko tsotra ono a ozy aho mantsy azy de ona le lazano amin'ny dadanao sy mamanao fa hisakafo ao Jesosy lazaiko fotsiny dada sineny ho avy eto Jesosy hiaraka sakafo amintsika androany. Aiza anga zany Jesosy zany mpanoso filalosary bakoly anga ka ty azo antsoina hoe tindraina anao tonga tokoa mandondona dododododo iny fa nisy zazakely mitovy am'ilay zazakely teo oda orainy ay ve zazakely namandry ihany nataonao hoe Jesosy ho ay io ho le zaza hitanao fa hisakafo zao zahay de ninana voky le zaza Jesosy io a tsy fantany mihitsy ho Jesosy ninana voky janona izy inona ny tianareo ataoko aminao hozy Jesosy zazakely izy dadany inona koa zay zazakely io psia nazava be ohatran'ireny filasy ohatran'ireny varatra reny zay vao nandohalika dada sineny hoe hay ve Jesosy mihitsy mitonga eto amintsika zany hoe mpamonjy antsika monina miaraka amintsika miaraka amin'ny sakafo amintsika sakafo anao zao androany de mba mitenena hoe mandroso Jesosy tonga soiana fanandrana ny fanatreana manirilifo teo eniverana kasia Jesosy famanahina fafaranizay mandroso Jesosy tonga soiana fanirana ny fanatreana manilifo teo eniverana kasia Jesosy famanatena fafaranizay like nijerenareo tsara ho antsika zay nijeriny CFE fa mamy zafady raha la Josia président CFE raha mitezany aminao a satria nafinaritra loatra ny fomba neonanao a tamin'ny Jesosy miatso azy ho rahalahy miatso anao aneo a Jesosy aloha mpiandry za dada ratsy Jesosy mihitsy ny hitako miatso na iza milaza amiko hoe atsony Jesosy anao za dada tsy mino ay zay ny tianao ho any aminao ary izy hoandro any le pitso izy gogo be miditra amin'ny boroko sady nandohanika nahita Jesosy dada nahita Jesosy sady tomany izy ahoana ho ny fomba nahitanao azy
Mazava be zany dada, tsy azo jerena. Nandohalika ny fona fa olombelona mpanoto. Tany tampoka izy ozy nanao hoe Josea mila anao aho. Tonga dia nandohalika ka miteny hoe manaika Jesosy, manaika. Zany ne Jesosy rehefa mangataka tsika mifotsika rehetrarehetra mbavangio aho, mamaly anao izy. Tandremo kosa ary nefa, tandremo, tandremo. Sonatsony ianao fa tsy mety. Zany mampalahelo azy zany. Fa raha tonga any aminao izy androany ka milaza hoe ataovy ty dia ataovy. Na inona zavatra lazainy aminao io dia ataovy. Zany ny fifaliany. Mitoetra ao aminareo ozy, hiaraka isakafo aminareo ary onona aminareo. Ina moa tady ampitsika mihoatran'izany? Zareo anareo nitady vady be dehibe ireo, tonga ane Jesosy miresaka amintsika. Tsy hoe zay olona tianao foana akory ny tianao. Tiako ty dada, rotaony zay niaraka foana, alao ataony raharaha. Zay hoe efa nanontany an' Jesosy, tsy mila zany zay mifankaty zay dia ampy zay. Ay, ndanary. Hery taona fotsiny, daka totondry, mangana mitsy le kalakely. Soratra efa vita, mariazy efa vita. Tata, olona lika akaiky ty. Alao zay sarika, zay ankatao am' Jesosy am'izay hoe iza ny tena ahy. Tsy mety tsony, tsy mety. Raha vao ny sitraponao no atao, simby anao. Zay ny an'i Jesosy. Hitoetra ao aminao ane ozy, onona. Dia tahaka ny dada sy neny, miteny dada hoe tsy mety io. Mbola nataonao ihany. Faly izy sa tsy faly? Tsy faly. Danary. Zakao vokany. Efa miteny hialatsiny aminareo satria efa miangona eto amintsika. Vady. Moana ny hevitra eo dada, raha mivady zay sy ranony. Tsy dada ho any miteny an'izany, alao Jesosy eto amintsika no miteny an'izany. Jesosy aminareo no miteny na mety io na tsy mety. Ataony vavaka, verina le pitso. Efa talata io. Dada, zana minofo le zazavavy. Izany mariazy zany amin'ny sabotsy tsy misy. Fa maty alohan'ny sabotsy zazalahy miaraka aminao io. Talata androany. Larobia ka misy zoma, sabotsy ataony raharaha. Kivare ho ny ray aman-drenin'le zazalahy. Niady be. Tonga sabotsy tsisy mariazy. Ny heriny iny tsisy mariazy. Tapa-bolana iny tsisy mariazy. Ray volana iny nahitandramantony sona tato am-piangonana, teneniko tamin'ny diakonina hoe enjeo kely ny ramatoa iny fa misy lako azy. Nehoana tamiko, ahoana ho azy zao? Tena maty ny zanako dada, maty. Tsoriko aminao mihitsy dada fa niady be zahay iny. Efa milaza aminareo ozy, satria zay FPVM azafady any teny zany. Fa milaza aminareo aza makan'io dada randreo nataondreo fa milaza lozana io zao nolazainy fa hofaty ny zanako zavatra matanjaka be io, salama tsara. Androany talata, larobia ka misy zoma, sabotsy dia lazay fa hofaty alohan'ny sabotsy ny zanako. Tsy manaitra an'izany zahay. Zany no teny hoe foan'ny hôtely.
zay tsy anafoana zany niady be tany an-trano tany foany daholo izay olona rehetra nasaina aiza nisan'izany e teniteny foana rangaha io kanjo pastera sabotsy natao mariazy zoma dia ho any Antsirabe ony fa any no alaina ny akanjo mariazy amin'ny 1 alina izy vao miato Taninanandrano ny accident tamin'ny lalana makany Antsirabe zanako rery no nanaraka amin'ny fitaratra le parabrise any akady maty ny sisa naratra fotsiny ny asabotsy mihitsy anaovana ny mariazy data ny andro faty zay vao mino fa i Jesosy atao amintsika azona ny tanina tokony narahana ny teniny zao tsika diran-doza sotra nareo menakavy fa niazakazaka hoe andeo iangona any Taninanandrano fa tena miteny ao Andriamanitra teko ho an'ny tompontsika amin'izany e sotra Jesosy nenareo mitady asa inona ny tsy nolazainy tompo taminareo ao nataony hoe makanesany amin'ny ranona izy ny directeur eo raha pitso amin'ny valo marainareo makany le feo mihitsy ane mbola tsy renao e le feo mihitsy mbola tsy renao dia mizara mivavaka mizara miresaka amin'izany Andriamanitra zany tonga ny amin'ny valo maraina efa miditra amin'ny barao le raha namana fito taona tsy nahita asa zany azafady tompoko aty ve andrembololona zay aloha ny anarany tamin'izany fotoana zany za koa tsy ponina Antsirabe tsy fantatro zay misy an'izany ianao ve tompoko ny directeur raha andrembololona eny tompoko ahoana ny anao zay tady asa manko atao hay ina zavatra hainao dia nitantarainy teo nitantarainy teo nitantarainy zay mihitsy le olona tadiaviko izy izy fa nisy olona nametraka fangatana nao demande teto hiasa zao avy ny zavatra haiko nanao ny CV-ny izy vity zay tady azy zao efa mivoaka ny trano io nataony hoe atoato any izy no mipetraka tsy nametraka telefona tsy nametraka adresy ianao tena mitovy amina mihitsy zao dia zao ianao dia ampanaoviko test tena ampanaoviny test le pitso ihany dia niasa le raha namana fito taona tsy nahita asa azo resana ho azy Jesosy amin'ny tiafa ho azy tsika amin'ny aretiny isan-karazana zay tsy vitan'ny dokotera fa vitan'Andriamanitra anankiray no lazaiko aminareo gasy eto amintsika 100 taona raha matoa vaky ilalan-draha mifony razana eraky ny sokely hoy zafikeliny jery an'izany dokotera hoe azafady zany zanako zany efa 100 taona izy aza misahirana tsony ianao fa vaky daholo ny lalan-draha tena mirehetrarehetrarehetrarehetrarehetra aza misahirana tsony nareo fa tsy forano izy mody tomany le zafy keliny dokotera tsy nety tsony efa lasa daholo mba ihany ny hoe da hialanena Jesosy fa miaraka amikoty anao nalainy ny fanjaitra le misy an'le sérum io dia mba fantany konony hoe ny olona tsy ampiraha omena fery tolotolo-tsaina avy amin'i Jesosy ane zany
zay avy mba nitady zany lalandrany tsondrona taitra am'izay bebe fa marary velona bebe marary hitako ihany lalandra tsondroniko amin'iny moramorona eny vita tsara le tsindrona nandeha le seroma ny fony eny tsika am'teny vo tamin'ny herinandro ane zany e teka ho a Jesosy tsika mba ampiasao Jesosy miaraka amin'ny ranomasonao raha sady mitomany anao Jesosy hoe reko any fivavahanao raha ane zany fiazana fotsiny oatra zao hoe nandirana ny akanjony izy tsy matsiaro tena mbola any zany sary zany a mangana daholo ny tenany rehetrarehetra na ny tanany na ny tongony efa vaky ny lalandrano fa le finoana hoe Jesosy eto tsondroniko ianao ny nilainy hoe manahoana ny finoanao tsy mbola nakaraha zany mbola tsy nametraka serom zany marary misy le marary velo zany bebe zany tadiaviko ihany fa zao ny fomba ny dokotera fa nandeha ny serom faly tapitra ny seloma tafapetraky meny ho tamin'ny herinandro zany tonga daholo dokotera rehetrarehetra inona nataonao zany zanako zany fa ny dokotera rehetrarehetra aminaza hoe aza misahirana amin'eo re lalandrany fonony nefa vaky kozy izy ny olombelona mahavitan'izany ka ho Jesosy hoe mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko va hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra latapaka lalandra rio a verina somatsara ny lalandra voninahitra ho an'i Jesosy zany teka ho any riavana raha ny tantara be debe a de tsara manavary zany a ho anareo rehetra zay izova miango fa tadodio ny teniko fara manao ody gasy ianao rapakany amin'ny dadarabe ianao aza miangona aza mivavaka tsy miainanao ny Andriamanitra tonga am'izao tontolo zao Jesosy tsy anameloka fa aninona ozy mba hitady sy amonjy ny very zay mibebaka esory aloha zay odiody any aminao zay nomeny dadarabe anao rehefa madio ny fonao mahita an'Andriamanitra ianao fa nazavaiko tamin'ny heriny fa ho anareo tenenako zany zazakely valo taona togavan'i Jesosy amin'ny 7 atoandro nokopahany iny le zaza fa avy teny trotrony Jesosy talapetraka ambony vatolampy gagy reniny fa nahoany ty zanako ty no mihevaeva fotsiny satria tsy hitany Jesosy mepofo azy de miresaka de ho Jesosy hoe mbola ho avy indray ara-pitso tonga ny ara-pitso pahandray de zaza de avy de nampifony de niresahany vita ny resaka fa inona angano lazainy Jesosy anao teo anaka alainao ny aza farany volana orona eny premier o zay izy niresahany an'izay premier o ho alainao ny amin'ny farany volana o ozy reny alainy ahoana syroaka any amin'ny bro reniny nahitany Jesosy ty zanako ty dada fa ho alainao ny amin'ny farany volana ina mahagaganao zany rehefa atao batisa ny zanatsika de miteny eo anatrehan'ny mpitandrina hoe ianao ve manaiky anolotra ty zazy ty ho an'Andriamanitra
kiga betsika miteny hoe eny tompo kefa nomenan Jesosy zazy io efa nazy io raha tonga izy hiaka azy amin'ny farany volana inona mampalahelo anao am'izany fa nazy io zahono ara mato tsy eo anatin'ny sainao angano mba hoe mampisoa ty an-trano Jesosy a teny taminy a mahatoa Jesosy tsy miditra ao an-tranonao a misy odigasy ao tany amin'ny dadarabe anao tory gorodinao sazao amin'ny rano-tsavony plafondnao asivy hazo lava dia sina éponge misy rano-tsavony aseseo mialina ihany tonga Jesosy teneny zay renao zany zay avo niditra tato aminao firy taona ny mivavaka zany raha matoa zany fa tsy nitiniditra tao an-tranontsika izy fa raha tianao ny azo an' Jesosy isory miodiody raha filako anery moa zay raha misy natsika lehilahy avy ny tsena mitondra ny entana be avy ny tsena mivadinao ny sakafona ny raha filanao mbarabarana hoe mantsoa kiseria hiditra ny lehilahy sa tsy hiditra mahita an'izany ngamba sady narina ny entana lasa milefa na raikitra ny totondra zany efa tsy tiady io Jesosy ka rehefa ao ny raha filako a ao nareo tsy miditra ao a tory daholo zay hitanao fa manakatsakana anao rehefa madiny tranonao a madiny fonao toy ny soratra masina hoe zay madio ampoa mahita an'Andriamanitra zany natao hoe krismasy mifalianao fa Jesosy tonga miresaka aminao a ao an-tranonao a hitoetra amin'Andriamanitra zay tsangana ivavaka isika rehetra efatrotrakiny isana vambana atsiaro anao menatra tsisany aina ry Jesosy via kacuta vitamisarusa non ase finalmente Chutra Vambana acara menasa sisa aina ri Jesosy fitya non ase finao niditra enitapagupandupitino naputamini sunana aizaku kapana etsilo tuntuluisa faza
vanelo faray vanelana tsy misy inana tsy misy Jehovah tsara Jesu mavakisika sotra Jesosy izahay dia matsapa isan'andro san'andro fa ety aminay ianao manasoanay ianao ijery anao fotsiny masoko ianao Jesosy anasoanao azay tsisy tsy nahazo an'izany fitahin'izany zay rehetrarehetra ele misaotra Jesosy ampy anay no mitotorepika ampy anay no mifandy fa Jesosy tonga ty an-tany tsy tonga hanameloka an'izao tontolo zao fa mba hamonjy an'izao tontolo zao misaotra Jesosy ravoravo zay raka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona sy voavela sy voasarivo sambatra ny olona zay tsy sainjyvoavela ary tsy misy fitokankana mino n'Andriamanitra ray sy tompana miantra sy mitana ary mino Jesosy Kristy zavana zay nitoritorina ny fantananasa lateraka narivotsy dijary napaka ondoro taminasy fitsarina matika mandoro levina tanafinatsika mitsangana taminataminantrato miakatra ao arendandra mipetraka kavan'Andriamanitra ray sy avy aneveny tsara velona sy nymaty levina taminasina fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiangonana ny lamozy ny fambelan'ike fitsangana ny tenany maty ary fiainana ndrekizay voninahitra le an'Andriamanitra rery ihany aty masina 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 amperaka tokony zany zanaka ary masina petraka isika soary dia anao fanatitra ho an'ny tompo isika mifalia anao am'izay mihitsy na tena tiako lazaka mifalia fa tonga Jesosy tsy hanameloka mihitsy ny ranomarina fa hitady anao amitsy anao fa rehefa nahatsapa fa nisy famonjena tonga tao aminao Jesosy nanao zany taminao zao ny teny hoe zany eo izy tianao foana na dia tsy fantatra eo ary zany maiza mankasitraka zany eo izy tianao foana na dia maditra azy ianao maiza mankasitraka misaotra Jesosy taio taio zay mahelinakavy taio miasa mandraharanay anga fanatitra ho azy sika ampitady voaloha sy ny faharoa rehefa aveo tsika namprocession am'izay idera azy ankalaza azy fa lehibe ny fandrabona zay mamety fifaliana mankasitrahana
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ny andro krismasy fa zaza niteraka ho antsika zazalahy no nomenantsika ary ny fanapahana dia ho atsoriny ny anarany dia atao hoe mahagaga fa nitsaina Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay ary andrian'ny fiadanana rary krismasy sambatra ho antsika rehetra ny toyan'ny fotoana rehetra eto amin'ny fitandremana Taninanandrano akoatra ny zao fotoana maraina amin'ny enin'ora sasany sy amin'ny sivy ora sasany zao dia ny rahariva reo ankizy rehetra izay anao ny azo noely rahariva izay hitantsika ny rahateo dia amin'ny 2 ora any amin'ny rihana fahaefatra fa tsy misy ny fotoam-pivavahana aty ambany amin'ny farany taona kosa fa raiky amin'ny 30 ny volana desambra dia manomboka amin'ny 9 amin'ny fito eo dia efa manomboka ny mpiantsa fiderana anatanteraka ny anjarany dia mandeha daholo ny fotoana rehetra ohatra nisa-taona misy ny fibebahana fa rehefa kosa tonga ny amin'ny 12 latsaka eo dia tonga amin'izay ny ray aman-drenitsika pasteur dada Randrianatoandro Jean Josepha hitondra ny afatra Jesosy ho antsika rehetra ny voalohan'ny volana janvier araka ny tapahantsika teto tamilady dia aroso amin'ny 9 ora zany ny fotoana fidirantsika ny voalohan'ny volana janvier fidirana indray mandeha ihany ny fangatahany tompon'andraikitra rehetra atao anatin'ny fiangonana nefa dia mba raha azo atao farafahataranytsika rehetra amin'ny 5 sasany dia mba miala daholy atao anatin'ny fiangonana fa hiditra amin'ny fandaminana sy ny fanadiovana rehetrarehetra anatanterahana ny fotoam-pivavahana anomboka amin'ny 9 ora ny alahady ny taom-baovao ny 5 janoary kosa dia miverina miditra intelo isika rehetra amin'ny 9 ora sasany amin'ny 7 ora sasany ary amin'ny 2 ora arivo toy izay ny programa rehetra dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra ary samia manao krismasy sambatra daholo samota iny Jesosy anao bony fety an'i Jesosy sika aloha satria nahoana moa ny ady an-dantrany aza tsy takatra ny sanao fa mipopoka mibitsiny na ny zava-maneno na ny sodina na ny nininy ny boka tapaka sy ny di midera an'Andriamanitra misaotra an' Jesosy tsika koa zay rehetrarehetra teraka 25 desambra rehetra dia bon anniversaire daholo teka ho azitsika amin'izany rehetrarehetra miaraka amin'i Jesosy dia samy andro daholo
samy manompo an'Andriamanitra daholo, samy faly mitondra zany anarana 25 décembre rano. Tsika kosa nanao rano hoe bonne fête anao Jésus, bisou bisou bisou, zay nataontsika an' Jesosy zay nataontsika hoe zay tsangantsika ay mbola tsy mitandraky tsy maninona. Bonne fête. Jésus, bisous, bisous, chérie. Bonne fête à Jésus, bisous, bisous, chérie. Yo Yann, bonne fête à Jésus, bisous, bisous, chérie. Bonne fête à Jésus, bisous, bisous, chérie. Yo Yann, bonne fête à Jésus, bisous, bisous, chérie. Bonne fête à Jésus, bisous, bisous, chérie. Rai, ro, tet, point, rai, ro, terut. Bisous, take a one, tateraka tokoa ny zany ny anarany ray sy ny zanaka ary fanahy masina mipetraka atsika dia mitoy ihany leo mirakitra mandra-pahavitany dia aleo heritsika hira ataontsika ny hira fahatelo amby fitopolo indro zazakely zanako Maria tompony anjely nefa dia nankaty. Io ny zazakely zanako ny ray tonga mba hita izy lohanay ndiny voalohany ihany. Indro zazakely zanakely tompony anjely nefa nankaty. Io no zazalahy zanakely ray tonga mba hita hitany sy limonile afaritsihany manandratafe o Jesoloneraila kapanjaka eny fanjakany tsangantsika ny fahanompo procession amizay ny hira ny tenin'ny faharoa nataontsika hoe zaza anaty anaina io fony elabe sady tomponaina manakery ao anatin'izay nova manakery io mamenao hery io tsidika anao io mamangy anao andinin'ny faharoa ihany dia anomboka amin'ny procession zazana tenaina fony elane sady tompona manakery be mirarikany eny mifale toy ny mpaminany misy lokesy irarita misy ny bonina afaritsihany manandratabe o Jesoloneraila fapanjaka eny fanjakany tega ho any tompontsika zany ranay Jesosy
zaza nampianaina fonelany tonga totirepoka zay tonga le mpamonjy anay tonga tena tonga hitady sy hamonjy ny velo zaza manakiry tompony hery rehetra sy ny fahefana rehetra ampy mizara ho anay rehetra mameny zavatra rehetra ho anay rehetra faly ny fonay Jesosy ka zay mandray ny teninao dia ho asoavinao manomboka androany voninahitra ny an'Andriamanitra rery ihany ary masina 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 rehetra tanteraka tokoa ilay zany sy ny zanaka ary masina petraka sika dia manomboka ny procession miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tratran'ity andro ity indray miarabantsika satria tratran'ny izao andro krismasy izao tsika tsirairay avy fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy tonga fotoana mankina-ny voady-masina isika alohan'izany nefa dia misy an'ireto fiara ireto mba esorina fa mibahana varavaran'olona 3340 TN 3340 TN bahana varavaran'olona hony dia ny 2419 TBV mba esorina koa fa manakana vavadin'olona ny 2419 TBV ireo so ampankina voaditsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy sady mandeha ihany procession raha mpisaorana misaora Jesosy tamin'ny fitantananao fiainanay ka nahatratra izao andran'izy indray misaora Jesosy tamin'ny fitahina izay nomenao anay sy ny fitsibinanao ka mbola mangataka fitahinany sy ny fiasanao Jesosy amin'ny zavatra izay andrasanay mba ianao ny asa amin'ny fiainanay rehetra vola ray alina ariary misaotra aloha Jesosy no fitiavanao anay ka nahatratra izao andro lehibe nahaterahanao izao indro manotra vola ray alina ariary atolotra ho an'ny dada RJJ voninahitra ny eo an'i Jesosy Jesosy eo misaotra anao zahay fa notantanao tamin'iny varotra izay nataonay iny ka indro manotra volam-pahany tamin'ny varotra atolotra ho an'ny sarsy feo ray alina ariary ka dia mangataka vavaka ho an'ny varotra misaotra Jesosy fa mbola nahatratra izao andro lehibe nahaterahanao izao vola ray alina ariary atolotra ho an'ny kamboty kely ny apahitrizina mangataka vavaka ny dada mba hitombo vonoina sy fahasalamana fa ny fahasoavan'ny tompony natoy izao ho an'ny kamboty ny apahitrizina 10,000 ariary Joël Jésus misaotra Jesosy fa tianay mandrakariva ianao makasitraka misaotra ny fahatsaranao mandrosoa Jesosy ao atokantranonay sy ny amin'ny fiainanay mandrosoa Jesosy aty anatinay ka manjaka aminay 3 alina ariary amin'ny dada misaotra ny Jehovah ry fanahiko misaotra betaka Jesosy fa nomenao any raharo mandranto fenikajy zazalahy kely zahay atolotra sy apetraka eo aminao ny fiainany rehetra manotra vola 10,000 ariary tsisy soratra ray alina ariary apahafolo-karena 7,000 ariary aladin'ny pasteur Njato 2 alina ariary aladin'ny pasteur Rasoanary Z 2 alina ariary pasteur Leominara Vanikely Lalla 2 alina ariary figabadan'ny fikrimi pasteur José Alain 2 alina ariary misaotra Jesosy no misoa rehetra nataonao total 7 alina ariary apahafolo-karena ihany 9,7 alina ariary aladin'ny ka ny aladin'ny pasteur Remia 2 alina ariary ny aladin'ny pasteur Miura 2 alina ariary ho an'ny FPVM Amboy Bary mivavaka 2 alina ariary sarsy feo 9,000 sy ray alina ariary misaotra Jesosy voady ho an'ny dada misaotra Jesosy vola 2 alina ariary tsisy soratra ray alina ariary raha misaorana misaotra ny Jesosy no misoa rehetra nataony tampoko 10,000 ariary ho an'ny mahatra ny fiangonana misaotra ny Jesosy fa mbola nomeny ny krismasy sy fahasalamana mangataka vavaka ho an'ny asa fivelomana mangataka vavaka mba omeny Jesosy vola andoavana ny volan'olona amin'ny herinandro manotra vola ray alina ariary ka ny mahantra 10,000 ariary sampana zokolona enjana 10,000 ariary misaotra Jesosy ny amin'ny fanondram-po fa natratra izao andro krismasy atsiarovanay na tongavanao zao nofo famonjenanay misaotranao ihany koa fa nahatratra ny tsingeritaona naterahako an'io 25 Desambra mangataka faindrena hery sy tranjaka mba havita ny asa fanompoana 10,000 ariary
ho an'ny dada RCC. Raha fisaorana misaotra Jesosy fa vita soa tsara ny fianarana izay nataoko, ankiko aminao ny asako sy izay toy izay fianarako izay ianao malala ny mahasoa anahy indro manotra vola 4 ariary ho an'ny pasteur José Alain. Voady masina misaotra Jesosy ary misaorana Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny ranomasina vola 4 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy ny fitahinao sy ny ankohonako. Misaotra Jesosy raha fisaorana ho an'ny dada 2,000 ariary. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Misaotra anao Jesosy ny aloha lalana isan'andro. Amen. 2,000 ariary atolotra amin'ny Fotoam-pivavahana. Anjaka Romain 7 taona anniversaire mangataka fahendrena fahaizana manotra 2,000 ariary. Raha fisaorana sasa sy dera natolotra anao Jesosy tratra izao asaramanitra izao ametraka ny fiainako ampelantananao ty Jesosy misy vola 10,000 ariary ho an'ny dada RCC 10,000 ariary. Krismasy famonjena voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Jesosy mangataka aminao mba ho vita ny taratasy ny tranonay dia mba ho lafo soamantsara fa ela loatra Jesosy ny miandry azy vola 2 ariary. Tsisy soratra 2 ariary. Misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao izao andran'izy indray fetinao anio ka idera saikalaza ary ibebaka eny Jesosy fa nanota izahay ka mba mamindrafo aminay Jesosy tompo malalo dia mba omeo asa iny eninay Jesosy ty misy vola 10,000 ariary. Apafolo karena atolotra amin'ny fifazana rahetsy ariary. Izao dada nisy feo ty misy nofy 10,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fahasoavana sy ny fanambinanao anay foana ankehitriny miarabanao zahay Jesosy ny amin'izao anniversaire izao dia aza mahafoy na mahasaraka anay ianao apafolony 1 ariary. Misaotra Jesosy mamonjy ahy ianao na nositranonao ny aretiko manotra 1 ariary ho an'ny sary sy feo. Raha pahasoavana tamin'ny naterahan'ny antsatia anahe. Misaotra Jesosy 2 ariary. Raha fisaorana 10,000 ariary. Misaotra Jesosy ny fitondranao fiainanay tamin'ity taona ity na dia nandalo zavatra maro azy zahay vola 1 ariary fa 10,000 ariary. Sary sy feo 10,000 ariary amin'ny voninkazo. Nofy efa any amin'ny dada fa vola 10,000 ariary. Zanako ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehova. Zay izy anniversaire Jesosy apafolo karena 2 ariary ho an'ny sary sy feo aperaka ampelantananao ny fiainanay. Misaotra Jesosy malala. Amen. Bonne fête ianao Jésus. Misaotra voninahitra dia honao rery ihany fa mbola afaka manao zao voady izao Jesosy mba ho lasa mpiasa fixe ary hitombo ny herako ary mba hitombo ihany koa ny karamako. Ity ny apafolo karamako vola 275,000 ariary. Misaotra sy makasitraka Jesosy fa tanteraka ilay zavatra ny fampiresahantsika ka iny ilay voady 4 ariary ka ny 2 ariary ho an'ny dada Jésus. 2 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Je t'aime Jésus. Misaotra Jehovah ry farahiko manototra vola 1 ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra anao Jesosy fa tratran'ny KRISMASY izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny radio henoko isan'andro. Misaotra dada ny amin'ny fitondran'ny FPVM mangataka ho hitoetra atao anatiko Jesosy tahiontsy ianako mba ho marobe ny entana amidiko. Manototra vola 10,000 ariary ho an'ny dada RCC. Tsisy soratra 10,000 ariary. Tsy misy soratra 2 ariary. Faly miarabanao zahay ry Jesosy Kristy malala manoratra izao anniversaire anao izao. Misaotra tompoko ny amin'ny fanavotana anay dia anjakao feno hatrany ene ny fiainanay rehetra. Raha isam-pifaliana ny vola 100,000 francs na 2 ariary fa vokatry ny fo avy amin'ny menakavy mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny Ampandrana dia 2 ariary fikojakojana ny tempon'i Jehova mangataka hira 70 sy 400. Miarabanao zay Jesosy ny amin'izao natratra izao fetinao izao ka dia faly ny fonay. Misaotra anao manatitra fisaorana anao amin'izao Noely izao ity Jesosy ny fifalinay atolotra ho anao tantaninao ny fiainanay manotra vola 3 ariary ka ny 1 ariary ho an'ny mahantra ny 1 ariary panadio WC 1 ariary ho an'ny dada RCC
raisy fa vokatry ny fo voninahitra aho an'Andriamanitra rery any misaotra Jesosy fa tena misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famonram-ponao avy aminao izay nomenao ahy sy ny ankohonako misaotra tamin'ny famaizana sy ny fampianarana ary ny fitantananao hanao ny fahamarinana ko ankety Jesosy mbola mangataka aminao mba rakofondrahanao foana tsy ho hitan'ny devoly irika idirana amin'ny fiainako fa mandroso foana tapoko mandroso foana tapoko ianao Jesosy anjaka 5,000 ariary ka ny ray alina ariary 5,000 ariary atolotra mahatra 5,000 ariary eo an'ny sary sy feo misaotra Jesosy fa na dia narary aza izay maly dia nisitranonao ka dia mbola noteneninao ivavaka tamin'ny enina sasany mino Jesosy fa ho vitako amin'ny fotoana hitokanana azy hitranoko na dia eo aza ny mpisopatra mpanomponao no mangataka izany ary mbola hanompanao mandrakizay manota vola 25,000 francs ho an'ny dada LCC Jesosy ao fe mifankasitrahananao amin'izao tsingeritaona na aterahanao zao sy nahafeno 420 taona ay anio mandrafo amiko Jesosy ampitomoero mandrakariva atao anatiko ny fanano masina mba hitahiry ny fiainam-panahiko hanome fahendrena tolotsaina fahalalana apetraka feno ampelantananao ny fiainako sy ny fianarako aty tany lavitra aty tsy manana an'izay ateranao Jesosy fa ianao irery ny tompoko fa alian'ny mena eny vola 1,000 ariary mangataka vavaka amin'ny dada tsy soratra 2,000 ariary misaotra Jesosy fa notahinao aho ka navita ny asako tamin'ny taona 2024 dia mbola apetrako aminao ny taona manaraka rehetra misaotra fa notahinao ka novalianao vavako rehetra izay efa fantatrao dia mbola apetrako aminao ny trano izay kasainay atao amin'ny izahay Jesosy fa aza atao voalohany fa aza atao rambony mba ho voninahitra ao 5,000 ariary ho an'ny sary sy feo voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina misaotra mankasitraka feno amin'ny zavatra rehetra indro ny apahany tamin'izay nomenao raisy fa vokatry ny foko 2,000 ariary ka mitsinjara toy izao 5,000 ariary data LCC 5,000 ariary fifoasana 5,000 ariary sekolelaty 5,000 ariary sary sy feo misaotra Jesosy ny amin'ny famondram-ponao ka na famondram-ponao ka nahatratraranay izao na aterahanay izao mangataka izay Jesosy mba teraka amponay ianao mangataka vavaka sy hira krismasy vola 2,000 ariary ka ny 1,000 ariary ho an'ny dada 1,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana ary ny farany misaorana Jehova ary fanahiko rakitra fisaorana KSF 2,000 ariary tiako ianao Jesosy tena tiako bizoa zay ny voady voaray teto amin'ny farany ambany teto amin'ny farany ambany dia misy 7,70 rihana voalohany 2,30 mbola tsy mirehitra ny jiro rihana faharoa 9,90 rihana fahaefatra 20 mbola tsy mirehitra ny jiro zay 9,100 ny fitambarany voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery any amen rehefa vita ny famakina ny voady any amin'ny rihana fahaefatra dia mba ampiretina ny jiro azafady tompo mandrapavita ny procession dia anatatreraka hira isika ny hira fa 5,70 andro malaza sady soa tokoa ilay andro izay nisehoany Jesosy ny jiro any amin'ny rihana fahaefatra azafady tompo lay andro sehoany Jesosy zay nantenay ny mpaminaniko mba ampiseho fihavana ny falisy mioby amavy efa tonga ny mpanavitra ao avika midera dera ho izaza io ubi
tonga indray reny inoely andro tsara sady soa. Ny any amrihana faefatra tompokoa mba ampiretina ny jiro rehefa vita ny famakina ny voady, famakina ny voady ny vita dia mba ampiretina ny jiro. Andro tsara sady soa Jesosy tompony anjely, nefa nihetry tena koa indro tonga zazakely, ho sakaizanao tokoa sy amory zay miely dia amindray koa eny fona iravoravo ny noely maminay fa ny zanaky miavo oriandro mpamonjena arabaina ianao olo maro seseheny no mifaly aminao avy koa mba hitseny lay mpamonjy soa zahay ka ny fonay no omeny any Kristy avanay. Amisy atsika ny hira fa 170 miainoa miainoa.
maratany nitsena ny natolony anao izay malalana matoky ka manaraha azy zao ilay mpamonjy be fity nanetsy tena ho anao firana fa fitopondro iza noho izazakely ao Betlehemy mihira avokoa miponina ao an-danitra ka iza re zazasoa moa zanak'Andriamanitra sady mahery noendry zanak'Andriamanitsika ka obio sy falio zanak'Andriamanitsika izy ny Jesosy mpanjaka ka mioby izy mamory sy maka nomeo voninahitra ka mity hafatanany obio tendrim-bohitra sy loasa mavana io no mpanjaka voatendry sady mahery noendry zanak'Andriamanitsika ka obio sy falio zanak'Andriamanitsika izy no tompona ary ka manekely
tsara o ately fofomanitra ino mpanjaka malaza sady mahery moenty zanak'andriamanitsika zanak'andriamanitsika efitra sy tany foana o mira le makary avona fali mira i ranomasin-dehibe ry vorokely tsara feo izao rehetra marobe avia mankalaza re misy fampatsahivana kely amin'ny asa botsy izao a lelohany ny amaranantsika ny taona dia natateraka vavaka fifadikanina isika eto amin'ny fitandremana Taninanandrano etsonantsika rehetra na ny ato amin'ny Taninanandrano na ny FPVM rehetra na iza hiaraka hivavaka amarana ny taona ao anatin'ny vavaka sy ny fifadikanina isika rehetra amin'izany anomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora ariva io fotoana io fotoana izay entitsika hitondrana ny tenantsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra fotoana andiniantsika tena nandritra ny ty taona ny sivana 420 ity izany fotoana amin'ny asabotsy ho avy izao izany etsonantsika rehetra tsy hoe anetanana fa etsonantsika rehetra vonona hitondra ny tenany anombo ny tenany anjiny tena eo anatrehan'Andriamanitra izany fotoana ho tanterahantsika amin'ny asabotsy izao izany manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora ariva dia manantena mandrakariva ny fitrotroanao am-bavaka ny tenanao ny ankonanao ary ny fiangonantsika ao anatin'izany fotoana ny vavaka fifadikanina izay ho tanterahantsika izany izao dia ho avy dada anazava reo nofy voaray tao anatin'ny voady eto fa dia ianao nareo tsara indray za dada nare tamin'ny sofiko zava-dehibe zany vitsy ny olona maheno an'izany fa ianao maheno dia misaotra azy za dada nare tamin'ny sofiko hoe nisy feona hoe mandehana any amin'ny dada fatara dia zao nandeha fiara dia nisy feo hira fiderana ireny misofika mirebina miantana kotrokotroka zay zany milanao Jesosy dia anontanio azy hoe ina no lanao azy Jesosy
na rehefa amin'ny dada tsy mandray olona tsony raha tsy ny talata aorianany fandraisana tao davaranga navaratra dada nisy lehilahy ray nandray tanako avy laza izy rehefa sitrana ony a rehefa inenina nitsindrona de gaga mpanantiny tena hoe angamo zany arary avy eo a miaraka nandroso zay nandeha hiditra ny anefitra kanjo feno olona mipetraka ny gorotona tao mikanjo fotsy lavabe daholo nandroso ary mivoaka tao an-davaranga izy roa vavy ary niasa tamin'ny ray teo akavanana rehefa avy niasana nefa ilay vehivavy ray a de samyny akanjo fotsy lava de namoaka ny lela lava be mampatahotra be izy ary nandoa hatondreo nitaovan-kena kisoa no navokany avy tao sady mangotrakotraka be de niraison'ilay niasa taminy ilay loha de nohaniny tena nahatsiravina be zany hoia hoe asa mihinana an'io fa ity amiko misy sakafo tsara de tsy norara iny aho fa nakesikosiny ihany a ilo lay lehilahy teo akaiky kosa tsy miteny mihitsy fa mijery ny zavatra mitranga fotsiny afatra ho atsika rehetra tandremo tokony menana taovan-kena kisoa na taovan-kena omby mandratra mampisy goty a ka raiky ndadolo ry tananareo fa kely raha mbola latsaky ny 70 taona aloha tsy maninona raha inanary anao fa rehefa mihoatra ny 70 taona tandremo ny taovan-kena fa mandratra amin'ny fahasalamana zay ihany a mitinana zainy fa ianao tena ty taovan-kena be anao nanoratra an'io a ajanony aza mihinana am'izao krismasy zao zay noely dada za dada nonofona hoe jamba ony a rehefa tonga hony ny fiaraban'ny piomana 2025 a de tonga tao amin'ny 4e étage de saika andeha hipetraka eny aloha am'izay maheno tsara sy mahita tsara nefa rehefa andeha aho de tsy nahita ntsony fa lekipy ny masoko mariko fa indroa zao zay nanofo hoe jamba piomana dinga faharo raha manofo hoe jamba ianao de mandehana aingana makany amin'ny dokotera mijery a ny diabetanao tsy fanta fa za mily fa mihoatra ny 10 taona ianao manoratry ty a jery diabeta aingana any amin'ny dokotera de tsy faravotra i dokotera ny amadia mijery ny diabetanao de raha vitanao fa milazy dokotera hoe misy diabeta ianao hano am'izay fanafody diabeta fa fotoana fotak'izay tsy akozinao a tonga de mikipy masonao ny soferako teo aloha midina niny a betongolo iny eo amin'ny miaramila eo misy torona be manoatra an'izay tampoka teo a nanitsy teo any akady le tomobile moa za hoe matory raha sady tonga de miketoko ny frein zany ny tena kely sisa tsy voadona teo a e fiarako didy any akady zay fa maninony ianao tsy mahita data tsy mahita ona tsy mahita raisiko amin'ny volant zany notondra tomobile nody mandana aingana anao makany amin'ny dokotera sotra n'Andriamanitra fa hita fa nisy diabeta izy a nisy tranon'aingana tena hiratra amin'ny masony ka raha vo tsy voavonjinao aingana eo a de tena jamby ianao a aoriana nitenenako anao an'izany sotra tompoko a ingambany farany hoe nivavaka tao amin'ny 4e étage ony a rehefa vita ny fotoam-pivavahana de tazoko ny anao ry dada nanao an'iny akanjo iny a miaraka mipetraka amin'ny mpivavaka be lehibe nanatona anao ony ary de mitsikitsiky sady niarahaba anao de faly be mihitsy ony anao a sady miteny hoe tena tiany Jesosy mihitsy zany olona mitsikitsiky zany ny tiany Jesosy olona mitsikitsiky sy tsotra tahaka zany ny tiako dia nandray ny tanako ony anao a de nitsodrano anahy rehefa avy eo a de
dia niaraka nivoaka ny fiangonana hoy isika dia nananatra sy nampianatra mafy foana ianao teny an-dalana no ny tonga hoy isika dia miaraka misakafo. io le tiany Jesosy lazaina hoe raha tiainareo dia onona aminareo dia hiaraka isakafo aminareo. Fa ny tiany Jesosy antsika amin'izao andro krismasy zao dia ny anananao fo falifaly. Raha miady nareo mivady ao an-trano dia mifandray tana misotranao azy tratran'izao fotoana izao ity antranonao nisy kadradraka teo an-tanany kory zany dia nadada ny dikan'izany. Iza ny nanofiny hoe nisy kadradraka teo an-tanany zanako vavy. Ianao reny nanofy sa le zanako vavy ny nanofy? Nofy nisy kadradraka teo an-tanany zanako vavy. Ianao ve nanofy hoe nisy kadradraka sa ny zanako vavy ny nanofy hoe nahita kadradraka? Raha ianao no nanofy nahita kadradraka tsy angano tananao sa any ambony aminareo any ambony any ampiretiny jiro hoe aty aminay premier étage zany na deuxième étage na quatrième étage tsy angano tana. Raha atao amintsika dia tsy angano tanany dia samy mijery hoe premier étage deuxième étage mbola tsy vita koa ny deuxième étage troisième quatrième étage sa mbola tsisy vita daholo. Raha manofy ianao mahita kadradraka minana kadradra haingana fa marary ny andohanao, miasa mafy ny lohanao, zay ihany misambora kadradraka na ray na roa hitanao teny hitan'ny masonao dia samborina velona tsy tifirina mipisita fa misy pozina dia samborina velona iny nanankiray nanankiroa dia ampangotray amin'ny rano ray vera 5 minutes vita zay dia alao le biby dia sotreo le rano ray vera rehefa avy eo. Sahiran-tsaina be anao ny dikan'izany. Andriamanitra mitahantsika milaza amintsika hoe vizaka ny sainao nanakadradraka. Ary raha izanako io indray satria tsy hitako anao anontaniana an'izany, raha ny zanako vavy indray no nahita an'io kadradraka io dia izy saina mihinana. Raha mpianatra io dia marary ny andony kely sisa dia voan'ny surmenage izy dia sy ovy mihinana an'io izy dia afaka. Mandray mandeha fotsiny ary anao mihinana dia afaka ny sainao zay sahirana be io. Vita tompo sa mbola tsy vita dia miarabantsika rehetrarehetra nahazo bombo daholo tamin'ny fiangonana misora mbola tsy vita ny ankizy dia anao hira ny ankizy anao hira sa zaraina bonbon zaraina bonbon anao procession ny ankizy maka bonbon ny ankizy nana bonbon dia minina mangidy rehefa rariva. Raha mery mihinana bonbon iny raha ankizy ka tsy mipipi zay vao sahiranao dada tsy mipipi ny zanako. Raha sanatry ka tsy mipipina rehefa nery mihinana bonbon dia maka ravim-boafotsy dia ataovy mantitra be mihitsiny ravim-boafotsy raviny dia sotrona tsy asiana siramamy dia tonga dia mipasasaka ipipianao. Mba ianonareo ray aman-dreny zany fa ndraiky izy tsy mahalala an'izany ny mihinana ihany ho ataon'ny raharaha io. Sotra tovy dao hira am'izay tsika tsaronay tokoa zao ny soa be dehibe ny raisinay taminao Andriamanitra nandritra ny taona.
vita foana ny 4e étage sy ny 1er étage boritikely ny jiro rehefa vitany ianareo a saotra tomboka ny 1er étage vita ianareo amin'ny 4e étage mbola tsy vita mbola be olona trany amin'ny tohatra mbola tsy vita ianareo any amin'ny tohatra rehetrarehetra mbola be dia be andro ny heritsika inona ny hera tianareo hosana ho any zanaky davida lasa raha ireo telo hosana hosana tsika rehetrarehetra so fa vita dodolo ndraky nytrany amin'ny faratampony ambony any a sotra ny jesosy faly jesosy mandray nareo a faly koa jesosy a andray ny vavakareo inona ny ira tianareo a ataotsika fanolorana ny rakitra hoe tenena mafy hoe tiako loatra jesosy ary tena teneno mihitsy izy tahaka ny mandoalika anao manolora azy tena tiako loatra leo jesosy fa ay anao tena tsy mahafoy anay ary matoa ny fiainanay tsara soa tahaka izao a dia noho ianao tsangatsika rehetra ataovinao amin'ny fo zany rehetrarehetra zany
Zany Jesosy ny vokatry ny fonay atosaka aminao a noho ny fifalinay fa lehibe loatra ny fitiavanao anay. Ratsy zay, mpanao ratsy, manoto isan'andro, fantatro zany, nefa anao Jesosy milaza hoe tsy olombelona akorika to fo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako dia hononika ny fahatezerako. Mandray anao ny vahoaka rehetra Jesosy a, sa manasanao hiaraka isakafo aminay androany, sa niresaka aminao, sa nolotra ny hodiny hompitena sy dorana amin'ny anaranao, dia hiditra ao an-trano amin'izay anao Jesosy a, mba ho fantatray fa Andriamanitra miteny ny Andriamanitray. Nanao zao fanatitro zay Jesosy amin'ny fonay rehetrarehetra noho ny fitahiana mahagaga ataonao anay isan'andro. Raisa zany Jesosy, na kely zany na be zany a, fonay, vokatry ny fonay ny angatahako aminao Jesosy a, mba vangio ny vahoakanao rehetrarehetra Jesosy a, vangio mba ho fantany fa nandray zany fitiavanao zany izy a androany, dia ho tamana manana aminao a mandrakizay. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina endrika voninahitra rehetra vavaka andray isika. Jesosy a, ifarana ny taona krismasy sady androany, angataka aminao a Jesosy, mamindra fo amin'izao oka marobe zao ianao, araka ny teninao hoe fantatro fa maditra ianao, ozabia ary ny tendanao, tsy miaino aho fa manohatra aho, nefa na dia zany aza ho ianao Jesosy, anasitrana anao foana ary amindra fo aminao. Misaotra Jesosy, ka rehefa namindra fo aminay ianao dia anao mihitsy milaza hoe tahitra ny endrika eo any aho hoe reo ny endrika ny mpanomponao rehetra Jesosy, mangataka aminao aho mba ho tonga manerana n'ity fiangonana ity ianao, isaky ny dablo tsirairay avy Jesosy, trany amin'ny rihana voalohany, rihana faharoa ary any amin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Sotra Jesosy, eo anilanay ianao zao Andriamanitra tsy mba ndangy ary tsy mba mamitaka, tandreny feo aminao any a hoe anao Jesosy, ka zafady Jesosy, zafady indrindra mba iondrika kely vetivety ianao. Sotra Jesosy, masonao tsy mba pahana, sofinao a maheno, pitsipitsika aminao ny mpanomponao amin'izao andro krismasy zao, mandritra ny taona ho avy rehetrarehetra, mifaniriny ny hanompo anao hatramin'ny farany, ka raha mba hipitsipitsika aminao izy, ngataka anao a mba hiondrika kely Jesosy. Sotra Jesosy, dia iresaka aminao ny mpanomponao a, ianao ny vavaka i Jesosy.
dia misaotra Jesosy. Voarainao nivavaka tsiraray avy. Any an-trano anie tsy afaka mivavaka zay Jesosy. Tabatabany any. Tsy any ianao. Fa eto kosa ny teny anao hoe raha eto amin'ity toerany tianareo mivavaka, miaino anareo any an-danitra. Mino hafa voarainao nivavaka irehetra. Fanirian'ny mpanompo hoe mpanota mba nasianao nivavaka dia nivavaka. Ary mino zay fa ho raisinao ny fivavahana tsirairay avy. Fantatrao ny adresinay tsirairay avy Jesosy. Fantatrao ny lalana mampitonatonana anay. Fantatrao ny aretina rehetra mahazo anay. Vavaka rehetrarehetra teo Jesosy mba hanasoavanao anay ane amin'izao andro krismasy zao. Ianaran' Jesosy zokinay malala, mpanalalana anay, mpanolotsaina anay, mpisolo vavanay ho an-danitra ao no angatana izany. Rainay izay ny an-danitra ho masinany tonga ny fanjakana atao anay sitrapolo etiakantakany ny an-danitra. Meonay noho ny any sahazo anay ary mamelana elikay tahaka namelana izay melika taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy alafany ilazy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raisy mitsodrano ho Jehovah tompony maro aminao, zano Andriamanitrao, tsy misy hafa, ny voninahitra tsy meko ny hafa. Minoa ianao dia ho vonjena, ianao sy ny akonanao. Tsy andaonao rery tsy afoy ianao koa naiza leanao dia elo lalananao aho ary anolotsainanao ampafantatra anao ny lalakaleanao. Dia ho fantatrao fa za Jehovah Andriamanitrao hitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ary hiaro anao amin'ny loza rehetra. Fa namasin'Andriamanitra ny andrakotra anareo rehetra mba tsy hitan'ny devoly, tsy hitan'ny satana ho rambosana potehana eny an-dalana eny. Ary ny fanan'Andriamanitra koa ny rany Jesosy Kristy andrakotra ny tanànanareo, hiaro anareo sy ny fanananareo. Anovavan'i Jehovah no miteny ary ho tanterahany aminao izany. Saotra tompony, anao ny tera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny man'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia samy mahereza tompoko manao fety sambatra daholo.